eny ary ka dia tonga eo amin'ny fotoana izay anolorana ny mari-pahaizana ho an'ireto mpikabarana vita fiofanana araka ny nolazaina taminareo dia ny hoe fotoana vitsy fotoana fohy ny nahafahana ny ofana kanefa izany no tanteraka dia teo ny fahavitrian'izy ireo nanatrika ary namaly ny antso mety misy aminareo angamba mieritreritra hoe izay tsy mba nare fa raha mba nare anie izahay mety namaly ihany tsy te ataontsika hoe santatra mbavarany io a fa ny manetsa be mbola ho avy dia hitantsika teo angamba nisy lehilahy anankiray koa teo tamin'lefa mangina manjoa izy no niteny a fa noho ny manjoa izay mahazo azy mana manjoa indrindra koa izy ary karazana anao fampiarana ihany izy teo a dia tsy maintsy nandeha dia tsy voatonona teo moa zany kanefa tononona mpanajana Rakoto Malala Eric Fred Jofera izy moa zany teo ihany koa fa tsy maintsy nandao noho ny izay fotoana izay dia tao anatin'ny 10 andro ary zareo no mianatra dia reny aloha ny vokatra dia manamafy ny tenin'ny filohan'ny Avatsa UPM Frantsa teo hoe tsy ho ambava fotsiny fa tena amin'ny fo no anehoana izany kabary izany ka tolorana mari-pahaizana moa zany a misy olona tsy eto a dia tononona aminareo ihany ny anarany Ramatoa Ramandray Vonina Rety a no izy navita fiofanana amin'ny kabary teto Frantsa andia Tsipelamanga dia izy moa tsy eto fa vadin'Andriamatoa Ramandray Vonina Dera dia izy mivady lasa niaraka any États-Unis any Andriamatoa Raelson Hugues mba miangavany Ramatoa Raelson Hugues navita fiofanana izy a ary nahazo ny lanjam-pahaizana tena tsara izany hoe fiofanana mitovy ny natao tany Madagasikara mihitsy ny fanadinana izay namarana ny fiofanana zareo dia vita somatsara moa zany dia mari-pahaizany Fimpima ity omena azy ity Andriamatoa Ranaivoarimanana Anjaka tsy eo ihany koa izy nahazo ny lanjam-pahaizana tena tsara Ramatoa Rahelina Antoine Marijo nahazo ny lanjam-pahaizana Andriamatoa Razafimpanina Andrema Efasoa nahazo ny lanjam-pahaizana tena tsara Ramatoa Ranay Francine nahazo ny lanjam-pahaizana fatratra Andriamatoa Rakoto Malala Eric Fred Jofera izay lasa teo moa izy nahazo ny lanjam-pahaizana fatratra ihany koa Ramatoa Philippe Joël nahazo ny lanjam-pahaizana fatratra Andriamatoa Ramandray Vonina Dera tsy ao izy a araka ny voalaza teo Andriamatoa Rakotoniaina Bearso Prince nahazo ny lanjam-pahaizana tena fatratra Ramatoa Salomon Andriamasinony Josiane nahazo ny lanjam-pahaizana tena fatratra ihany koa izy zany izy ary izy zany hatreto no azo lazaina hoe sangany amin'ity andihany ity mafitabe eny ary dia ireo zany izy rehetrarehetra sy ny mari-pahaizana
zay eny ampelatanana